eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely dia mbola manatitra ny arahaba mba ampirarintso ho atsika tsiraray avy izay manjo indray ty fandarana itya am'izao fotoana izao ary manonona ihany koa ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavany ho aminao ny tenako androany eny na aiza ny toerana izay anarahanao izao afatra izao dia ambarako aminao ety am-piandohana fa manomana zavatra lehibe indray ho anao Andriamanitra anio noho izany manana finoana fa raha tonga eo ambany masonao ty fandarana itya dia efa misy programa n'Andriamanitra lehibe mihitsy tian'Andriamanitra ho tanterahana sy ho ataoa eo amin'ny fiainanao ka hoy aho hoe manasanao ary anaraka hatramin'ny farany indray ny fandaratsika ka meloha zavatra rehetra dia andesika hivavaka ametraka ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra mba hiasa ny fanahy masina hikasika atsika ary ampaherentsika indray amin'ny alala ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka izay rahantsika manatanteraka amin'ny alalan'ny fampivavahana ao arinan'ny toriteny dao tsika hivavaka tompoko ry tompoandriamanitra rainay tsara indrina zay ny an-danitro misotranao amin'ny anaran'i Jesosy fa mbola nomenao tombonandro mbola nomenao fotoana iarahanay mbola mifampahery amin'ny alalan'izao fahita lavitra izao taio Andriamanitra ny toriteny satria ny teninao dia efa voata hatramin'ny voalohany ary voata mandrakizay ko amin'ny anaran'i Jesosy engany hiasa amin'ny fiainan'ny olona maro ianao Andriamanitra anafaka ny olona anasitrana amonjy azy ampahery ary nomana ny olona inkoa famonjena dia le fiainana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ya ny lohahevitra ianarantsika androany indray dia hianatra lohahevitra anankiray tsika manao hoe ny hery ny anaran'i Jesosy sy ny fahefan'ny anarany la hery ny anaran'i Jesosy hoy aho sy ny fahefan'ny anarany araka zany lohahevitra izany dia izao tena hivelatra isika ary hianatra ihany koa hoe manahoana sy manahoana marina mo zany anaran'i Jesosy zany io anaran'i Jesosy io raha ohatra ka hoe jerevantsika fohifohy dia izao anarana tsy mitovy amin'ny anarana rehetrarehetra zay tononona na ny anarana rehetrarehetra zay misy ny anaran'i Jesosy Kristy tompo anarana ihany koa tsy hoe mitovy amin'ny anaran'ny olona rehetra zay misy ety ambonin'ny tany fa anarana misy hery sy fahefana izany anarana izany satria ny anaran'i Jesosy dia Andriamanitra ray tao an-danitra mihitsy no nanome azo an'ny Maria sy Josefa rehefa napetraka atao anatin'ny kibon'ny Maria izany Jesosy zany ary aitsika rehetra ngamba le tenin'Andriamanitra voasoratra Matito 1 ao amin'ny 9:20 dia zao ny tenin'Andriamanitra manao hoe ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany atao hoe Jesosy fa izy namonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana ka hiteraka zazalahy izy ozy ka ny anarany atao hoe Jesosy teto zao dia hitatsika ny tenin'Andriamanitra fa io Jesosy io zany rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra amonjena n'ity zao tontolo zao ty anavotana ny olona teo am-pelantanany devoly anafana ny olona tamin'ny fanagejany fanaratsy ka anafana ny olona koa tamin'ny ota sy ny karazam-pahoriana maro zay manjo azy dia tsy nisy fomba tsy nisy vahaolana hitan'Andriamanitra ahafahana hitona famonjena ho an'ny olona ahafahana hitona fanafana ho an'ny olona na ahafahana ihany koa manafaka ny olona tamin'ny fahoriana zay manjo azy fa ny hitan'Andriamanitra lehibe indrindra dia hoe tsy maintsy abidinina avy any an-danitra Jesosy ho alefa ao anaty kibon'ny Maria izy mba hoteraka ety ambonin'ny tany dia nomena Andriamanitra ny anarany zany hoe tsy avy amin'ny Josefa tsy avy amin'ny Maria le anarana hoe iza ny tokony atao anaran'ity zaza ity fa ny baiboly dia efa nanipika sy nanambara hoe ny anarany dia atao hoe Jesosy fa maninona moa hoe Andriamanitra mihitsy no tsy maintsy nanome ny anarana Andriamanitra ihany koa
no nametraka ny anaran' Jesosy de izao ry havana izay manaraka ankehitriny. Ny anaran' Jesosy ro iaho de satria avy amin'Andriamanitra, avy any am'le ray avao an-danitra ny anarany, de anarana misy hery, anarana misy fahefana io anaran' Jesosy io. Averiko ihany, ny anaran' Jesosy de anarana misy hery sy anarana misy fahefana. Ka ho anao zay manaraka ankehitriny de zao no teneniko aminao androany, aza raitsinao toy ny anarana rehetrarehetra zay heninao sy fantatrao ny anaran' Jesosy. Mila mino anao androany, miantso anao atena ino, miantso anao atena atoky fa io anaran' Jesosy rehefa tinonina de isy fiatraika lehibea eo amin'ny fiainanao izay manonona izany anarana izany. Afaka isy ako lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona, eo amin'ny fiainan'ny zavaboary, eo amin'ny fiainan'ny zavatra rehetra ny anaran' Jesosy rehefa tinonina sy ambara izany anarana izany. Hoy amintsika zay miainao ankehitriny, mino ianao, tena mino fa maro reo karazana olona efa niaona taminay nangatabavaka ho faty ny asana devoly marary voakejana olana, tena tao anatina fahasairanana faratampony, tao anatina fampitena sy faravana ny sosieteny, ny asa mandrarahany, ny tokantranony, ny fiainam-pitiavana. Fa tamin'ny herin'ny anaran'i Jesosy Kristy rehefa nataonay ny vavaka de isaorana n'Andriamanitra lehibe mihitsy fa no ny vavaka natao tamin'ny herin'ny anaran'i Jesosy de afaka ny olona notain'Andriamanitra ny olona ary ny anaran'i Jesosy de anarana mitondra fahasoavana izy io. Ka ijerohatra vitsivitsy isika etiko manapirofo aminao fa anarana misy fahefana sy anarana misy hery tokoa izany anaran'i Jesosy izany. Voalohany indrindra aloha de izao, io anaran'i Jesosy io de io ihany ny anarana afaka hitondra ny olona ho amin'ny famonjena. Tsy misy anarana fiangonana na anarana mpanompon'Andriamanitra na anarana ny olona azo lasaina hoe mpivavaka be ka afaka hitadiavana famonjena. Fa zao voalazany boky ny asan'ny apôstôly toko 4 ao amin'ny andininy 2:12. Asan'ny apôstôly toko 4 andininy 2:12. Zao voalazany tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona izay azahoantsika famonjena. Averiko le tenin'Andriamanitra, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona azahoana famonjena. Mazava zany voasoratra eto fa tsy misy famonjena ny amina zavatra hafa, tsy misy anarana hafa afaka hitondra famonjena ho an'ny olona. Tsika nge miainy ato ambony ty tanty mangetaheta famonjen'Andriamanitra de hita zany famonjen'Andriamanitra izany fa araka le teny vakitsika voalohany hoe ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany teo Jesosy fa izy no amonjy. De mbola namafisy ny ty tenin'Andriamanitra ity fa ny anaran'i Jesosy rery ihany no afaka hitondra famonjena ho an'ny olona rehetra izay mino na iza izy na izy. Ny akoatran'izay de tsy afaka hitondra famonjena ho anao, tsy afaka hitondra anao makany amin'Andriamanitra, tsy afaka hitondra fanavotana anao any amin'ny fiainana mandrakizay afa-tsy ny anaran'i Jesosy rery io ihany. Ka hoy amintsika zany, maniry ianao mba te hahita famonjena, maniry ianao mba te handray famonjena avy amin'Andriamanitra ve? Ny anaran'i Jesosy, le anarana nomen'Andriamanitra raitsika de io anarana io ihany no afaka anarana andraisatsika izany famonjena izany. Hoy aho hoe ny fahefan'ny anaran'i Jesosy no andraisatsika famonjena. Ka hoy amintsika zany, raiso ekeo ataovy tena amin'ny finoana mihitsy hoe izany anaran'i Jesosy zany ihany no afahako mandray ny famonjena. Faharoa, ny anaran'i Jesosy ihany koa de anarana mitona fanasitranana izy io. Averiko ihany, ny anaran'i Jesosy de anarana mitondra fanasitranana. Zany hoe na inona aretina misy eo amin'ny tenanao, mety efa 4 taona ve zay, efa 4 volana ve zay, na 4 andro zay narary ianao, mety efa nandeha tamin'ny dokotera fa tsy mety sitrana le izy, mety efa nihina-panafody ianao fa tsy mety sitrana le izy, mety efa nao tolotolotolo daholo zay fomba rehetra fa tsy mety sitrana le aretina. De hoy amintsika zay manaraka ny anaran'i Jesosy tompoko de anarana
afaka hitona fanasitranana ho an'ny olona rehetra izay marary a na inona ery zany aretina izany, tsy mifidy fa na aretina manahoana na manahoana de afaka ho sitrana avokoa rehefa tinonina izany anaran' Jesosy Kristy izany. Ohatra asan'ny apôstôly toko 7 zao manomboka diny voalohany de ambarany tenin'Andriamanitra fa nisy lehilahy anankiray zay nalemy hatrany akibondreny mihitsy io lehilahy io ny nalemy zay napetraka angataka teo ambavadin'le tempoly anankiray atao hoe tsara endrika. Nandritra ny fotoana maharitra io lehilahy io de niaina sy niankina tamin'ny fiantran'ny olona izy satria arak' zany aretina mampahory. Rao ka ity lehilahy ty nanantena azo zavatra avy amin'ny tsy mirahalahy reo kanjo zao ny afatra ny tenendry Petera sy Jaona hoe tsy manana vola fotsy izahay, tsy manana vola mena omenanao zahay, fa izay anananay nomena ianao. Gaga ity lehilahy ty ary mino fa mety niteny izy manao hoe ina zany nomenao menareo anah, za olona mpangataka mila fiantrana mba tokony menareo vola, ianareo nefa milaza fa tsy manana inona na inona. Zao ny tenen'ny Petera, izay anananay nomena ianao androany ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy efa Nazareta mitsangatsangana de niraisiny tamin'ny tanana raha lehilahy de ambara baiboly fa natsangany de raka tamin'izay de natanjaka ny kitrokeliny ary nitsangatsangana ny atsambotsambotra raha lehilahy de niaraka niditra tamin'ny Petera Jaona tao amin'ny anatin'ny tempoly izy. Izany zavatra izany natonga ny olona rehetrarehetra gaga, natonga ny olona rehetrarehetra tena variana hoe tsy ty lehilahy atao anatin'ny tempoly ty ve le nipetraka tao ambaravarana, izy ty ve le mpangataka teo mbavahadiny tempoly, tsy ty ve le nefa nomena fiantrana firy-taona teto, ko manino ty lehilahy ty mitsangana sy mandeha ohatry ny olona rehetra, manino ty lehilahy ty tsy malemy tsy marary intsony, gaga ny olona rehetra ary natonga ny olona rehetra mifampiresaka talanjona ny olona. Ka zay natonga ny Petera Jaona ny tena ao amin'ny boky asan'ny apôstôly toko 7:40 hoe miaviana fatoa herinay moa natanjakay natonga ny ty lehilahy ty sitrana sy matanjaka tahaka izao fa zao voalazany tenin'Andriamanitra eo amin'ny 2:40 manao hoe ary ny anarany no ny anaranozy no nampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io no ny finoana ny anarany. Ny finoana zay azo amin'ny alalany nazahoany izao fahasitranana tsara eo masinareo rehetra izao. Izay le amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:40 no trindrindry Petera mafy mihitsy fa ny anarany no nampatanjaka io lehilahy io sy hitanareo io no ny finoana ny anarany. Ny finoana zay azo amin'ny alalany nazahoana izao fanasitranana tsara eo masinareo izao. Sitrana tamin'ny aretina izay namatotra azy nandritry ny taona maro ity lehilahy ty no ninona no ny hery ny fahefan'ny anaran' Jesosy, no ny hery zay fahefan'ny anarany zay de afaka nandray fanasitranana lehibe izy. Jory vavolombelona amitsika zao misy taona ndray taona izay misy renim-pianakaviana nitondra zafikeliny nanatona tao amin'ny fiangonana misy anay. Io zafikeliny io de nampalahelo satria misy antony hoe kanserana raha tony lay zaza, mbola tovovavy kely mbola 20 taona sa 7 taona izay, de tao anatin'ny fotoana naharitra de tapaka hatramin'ny fianaran'lay zaza satria lay zaza amin'ny mahazaza azy de zao rehefa tonga fotoana any am-pianarana de mandeha miazakazaka miaraka amin'ny ankizy
milalao miaraka amin'ny ankizy vo manao fietsika mafimafy le zaza de mivoaka amin'ny orony daholo ny rany manomboka menamena be ny tenany de rehefa manomboka mivadika menamena be ny tenany iny de ivoaka anay zay ny raha amin'ny orony ary rehefa mivoaka ny raha amin'ny orony de tena sahirana de isam-bolana io zazy tsy maintsy ampidirana rany amin'ny hôpitaly tsy maintsy makay amin'ny hôpitaly foana nataony dokotera tolotolo daholo ze fomba rehetrarehetra fa tsy nety sitrana la ny volany ray aman-dreniny la ny volany regny beany tsy tantsolo zay ho atao tam'izany fotoana izany la niaiky de ny anyheriny de nentina atao amin'ny fiangonana izay misy anay a netiny bebeany de fa tonga tao izy de nataonay nino an jesosy ny anarana naperezinay le reny beny hoe ianao mila mino aloha voalohany mino fa ny anaran jesosy io anarana manasitrana nentina rehetra io tsy marina hoe tsy sitrany dokotera tsy afaka le aretina mamatotra nyty zazy ty satria vokatray aretina zay araka noteniko teo de tsy nalefa nianatra trony le zaza napalahelo te hianatra izy fa tsy maintsy nambena natao an-trano mba tsy hanao fetsika lavabe hoe metsika be loatra fa rehefa nentina tao am-piangonana tamin'ny andro voalohany zay nivavahanao azy aloha nametrahanay tanana tamin'ny anaran jesosy nataonay tamin'ny finoana ny anaran jesosy mba hotononony de nanomboka teo de fa tsy de maninona ntsony le zaza manomboka niala le menamena be tamy tenany de tonga ny andro manaraka de ola ohatry zay ihany efaka manomboka le milalao miaraka amin'ny ankizy efa vita ny sekoly alahady de nalefa nandeha ihany fotoana tapitra ndray volana 2 volana 3 volana tsy naninona tsony io zaza io ary nandeha efa taona ray tsy nisy tsony le aretina sitrana tanteraka afaka le zaza tsy mifatora zany aretina izany tsony a ny tenany a fa sitrana tanteraka tsy nampidirana raha isam-bolana tany amin'ny dokotera itsony tsy mitovy amin'ny olona hoe mbola marary intsony fa afaka lalao afaka manao zay fihetsiky ny ankizy rehetra afaka miverina mianatra indray satria sitrana le aretina zay namatotra le zaza nandritry ny taona vitsivitsy izany de hoy amintsika zany hoe raha ohatra zany tsy noentina tao am' jesosy tsy nampiasaina ny anaran jesosy andidina ny aretina tao am'ty zazy ty de zao zavatra tonga tao an-tsaiko hoe mety nitondra an'ty zazy ty tany amin'ny fahafatesana na nitona faravany fananany ray aman-dreny ray manontolo ny aretin'ty zaza ity satria mamy zany hoe mbola tokony ovelona ny taranaka de tsy maintsy natao daholo zay fomba rehetra mba hitedavana fanasitranana hitedavana fanafana ho an'ty zaza ity fa ny nampahery sy nandresy lahatra roany jesosy mivoninahitra sitra le tovavy kely afaka le tovavy kely no ninona no ny hery le anaran jesosy sy ny fahefany zany anarana izany de hoy aminao zay marary mahita ankehitriny tsy ho zaza kely io rery tsy ty lelana le mitombotra ny andritry ny efapolo taona ity rery no tiany jesosy hositranina fa ianao zay mahita iany koa raha mino ny anaran jesosy sy ny fahefany ianao de afaka ho sitrana ho levina ny loharanona retina rehetra ao aminao ny tenin'andriamanitra mantsy any amin'ny filipianina toko faharoa any manomboka 17 ka hatramin'ny 1 de mampianatra ny tenin'andriamanitra fa raha netry tena tonga tety ambonin'ny tany jesosy ary amin'ny fisin'ny tenin'andriamanitra fa ny anaran jesosy de anarana ambony indrindra noho ny anarana rehetrarehetra zay tononony ary natao anaiky ny anaran jesosy daholo ny fahefana rehetra ary ny lela rehetra sy ny lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny aty an-tany na ny any ambanin'ny tany ozy de natao anaiky ny anaran jesosy daholo midika izany fa ninonina misy aty ambonin'ny tany ninonina misy any an-danitra ninonina hery any ambanin'ny tany de manaiky ny anaran jesosy anarana ambony indrindra zany anaran jesosy kristy zay toriko aminao izany ny tena fototra ny ivony fivavahana kristianina zany ka mifototra ao am' jesosy jesosy ny ivony jesosy ny fototra ny fivavahana kristianina ka hoy aminao hoe ianao zay miteny hoe kristianina ako na tsy kristianina ihany keo anao miantso anao ako mino ny anaran jesosy mino fa manasitra zany anarana izany ary mitondra famonjena ho amin'ny olona araky le teny aloha ihany koa tsy vita zany ihany fa ny anaran jesosy ihany ko de anarana afaka hitondra fanafana ho an'ny olona amin'ny famatorany fanaratsy na ny devoly izay manakejy azy matetika efa teneninay foana am'ty afatra amin'ny alalan'izao fahitalavitra izao moa hoe tena misy ange ny devoly ryavany tena misy ange ny fanaratsy ny ao ambadiky ny fahorian'ny olona
nao padiky ny fijalin'ny olona, nao padiky ny fikorotanana, nao padiky ny faravampananana, nao padiky ny fampitehatokantrano sy ny tsy filaminana, nao padiky ny famoizam-posy ny alahelo. Be de be ke ny olona tena mijaly ary te hoe hialy eto ambony tany mihitsy hoe raha zao no mitoy aleoko maty. Firifiry re olona efa tena very fanambola velona araky ny fiteny malagasy, tapidalakale mihitsiny, tsy hitantsoa zay lalakobana ny antony satria fatorany devoly. Kejainy ny fanaratsy izy satria ny devoly am'izao vanandro misy atsika izao de amafisiny apokalipsy toko 12 amin'ny 12 hoe loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nazerany aminareo ny devoly, midina any aminareo izy miaraka amin'ny fatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. I devoly io zany am'izao vanim-potoana misy atsika zao de tena rombotra, tena tezitra, loza ny fiavina ozy ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe reo ekipa satana, reo ekipan'ireo devoly reo zany am'izao fotoana zao de tena mitondra loza maro ho an'ny tany sy ny zanak'olombelona zay monina ao aminy. Ary zany mahatonga ny olona tena hoe verevitra manoloana karazana paorina, tranga maro samihafa izay manageja azy. Ary tsy vitsy am'izao fotoana izao ny olona mba tena miditra am-piangonana, mivavaka, manompo an'Andriamanitra ary tena hoe mikely aina mihitsy azy, manao zay azo atao rehetra. Tsara nefa zay, fa zavatra aza dinoana de tia tsy vitsy an'ireny kristianina ireny no misento, verevitra, kivy, tsy tantsoa zay ho atao, manoloana andro tranga zay mampahory azy, tsy ahitany vaolana, tsy ahitany mangirana, tsy ahitany aiza lalakivoana miamreo karaza-pahorina maro samihafa zay mitranga io fiainana. Raha le tenin'Andriamanitra ao matitoko fafito koa 5 mantsy de zao hoe tsy misy azo tsara ozy ka mamovo ratsy ary tsy misy azo ratsy ka mamovo tsara. Any amin'ny 20 matitoko fafito de miteny hoe fandrovony amatarana ny azo. Ny afatarana tompoko hoe tena avy amin'Andriamanitra ny olona, ao am' Jesosy ny olona, tokony tsara foana ny fiainana, votsara mitranga ho aminy, votsara no miseho aminy, votsara ihany koa ny ainy isan'andro. Fa Satana kosa matetika ao padiky mivoratsy foana, mitondra zavatra ratsy amin'ny fiainan'ny olona izy. Ekeko hoe nandrainy Jesosy le olona, manana Jesosy le olona, fa fiainan'le olona inga be de be mijaly, fa na voavonjy, fa fiainan'le olona mbola gezay Satana satria misy fanaratsy mitondra loza, mitondra fahorina, mitondra jaly amin'ny fiainana. De hoy aho zany manamafy hoe tena ny devoly mihitsy na ombadiky reny karazana tranga mampahory ny zanak'olombelona ireny. Zay amin'ny manaraka mbola ianarantsika hoe tena amin'ny karazany maro ange reo karazana fanaratsy mitondra olana sy mamatotra ny fiainany zanak'olombelona sy ny tany tsy anankiray. Misy io fanaratsy io ao amin'ny tranon'ny olona mihitsy mipetraka, eny ambony fandriana, mety amin'ny tokona baravarana, any amin'ny toeram-piasana. Misy fanaratsy io ampiasain'ny olona milalana amin'ny famosaviana zay mahatonga ny fiainan'ny olona lasa misy aretina tsy mety sitrana. De iny mahatonga ny olona zakasaka akeroana akary satria tsy hitantsony zay azo atao, tsy hitany dokotera ny fanasitranana omena azy. Fa za miteny amintsika androany, na inona herina fanaratsy, na inona herin'ny devoly zay manageja ary tsapanao mampahory anao sy mamatotra anao am'izao fotoana izao de zao ny heriny anaran'i Jesosy de afaka hitondra fanafahana ao anao am'izany famatorana devoly zany. Tsy misy hery hafa na zavatra fatahorany devoly afa-tsy ny anaran'i Jesosy rery ihany. Isan'andro izay de vavolombelona zany. Ary ny tenin'Andriamanitra amin'ny Marka 9 de zao mihitsy mivolaza mafisin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny 7 Marka 9 7 de zao volazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary zao famantarana zao no anaraka zay mino, amoaka demonia amin'ny anaraka Jesosy Jesosy, amoaka demonia amin'ny anaraka Jesosy. Fa manino Jesosy no niteny tamin'ny olona zay mino azy hoe misy famantarana manaraka anareo zay mino aho izy. Ny famantarana ny tenen'i Jesosy anaraka zay mino de amoaka demonia amin'ny anaran'i Jesosy any olona zany. Ka hoy aminao, betsaka tena betsaka raha ny olona hitanay jaly ny fiainany, manofo ratsy isan-kalina, tsy mety tsy mahavanona fitiavana, tsy mahavanona tokantrano, mikorotana lava izy mivady. Fa rehefa noroanay tamin'ny anaran'i Jesosy zany fanaratsy zany de lamima ny tokantrano, ny lamima fiainam-pitiavana. Nahitako olona anankiray zao avy mpino kristianina efa ela nanompo an'Andriamanitra,
manana an jesosy tokoa izy fa ratsy fo tsy mety mamela eloka ary misy fakalana lehibe ao anatin'ny fony nampianarina izy hoe ianao mila mena fampianaran'i Kristy tiavany olona rehetra vavao azay manenjika anao asiso zay nanisy ratsy ianao tianao azany aho izy fa tsy vitako e tsy vitako izy fa amin'ny fotoana tsarovako zany sy andrenesako zany fampiareza zany tiana tanteraka tianao alizy ahako fa vedy miverina ratsinainy ny foko de so mihitsy ny tenenina taminy hoe raha izany temponao zany ake tsy ho any an-danitra ianao e jesosy ho avy tsika dova fiainana mandrakizay de ahoanany aminao de temo izy e mitanondrika sady sainte hoe de tsy fantatrony ny amiko izy ary matahotra ahako hoe anahoana ny tsy farako de nambaranay taminazy hoe raha izany a misy le karazana devoly a zay to hoe fanaratsy mitona tsy famelan-keloka fakalana mitona fakamangy de omponao ka raha tsy fanaratsy io voaroaka de tsy iova mihitsy ny toemponao fa ny olona madio am-po ihany ny afaka iaina sy ahitan'Andriamanitra nda ho aro izy ivavao za no toerina sy nailika ny fanaratsy namaritra ny fony no roany nikikika sy nitomany gogogo izy ary nitabataba atao ny fanaratsy hoe zay ny namaritra ny fony ty nity sy nanageja ny fony raha vao mialato zay de hovonjeny ty vehivavy ty ary ho tahin'Andriamanitra iova ny fiainany de no didina ny fanaratsy niotra tao am-pony zany fanamaloto zany saorana an'Andriamanitra taorina zay eny maivana izy miaraka tam'izay de niorina tao am-pony ny fiadanana sy fifaliana ary lasa niavana tamin'ny olo zay nanao tsintsinina anazy izy ary nitahin'Andriamanitra ny fiainany ka ho iantsika hoe ny fampiasana ny anaran'i Jesosy toy izany de sady mitona famonjena mitona fanasitranana fa io anaran'i Jesosy io anko no afaka hitona fanafana ho an'ny olona rehetra izay voafatitra ny fanaratsy a na ny devoly faraparanako am'izao fotoana zao ary ny afatra izay nentiko androany ka ny tokony ataonao ary dity e minoa Jesosy tomponao izy ny tenin'ny asan'ny apôstôly toko 2 de vonjeny ianao sy ny ankonanao mila mino an Jesosy ianao aza raisinao tokony anarana rehetrarehetra fotsiny fa miantso anao atenanana finono minoa an Jesosy ampidiro am-ponao izy androany araky voalazan'ny bokin'ny Romanina ekeo amin'ny vavanao izy minoa azy amin'ny fonao rehetra de amonjy anao izy faharoa mila ampiasainao amin'ny finono zany anarana izany mba hitonanao makany amin'ny fanasitranana sy ny famonjena sy ny fitahin'Andriamanitra ka ho anao zay mahenao ankehitriny any ko de manasanao izahay anatrika fitaopavaka zay misy fanatrehan'i Jesosy izay fiangonana re fiandrona kely isaky ny atalata sy ny lakamisy zao de misy fitaopavaka lehibe zay ataonay nampitondraina lohevitra hoe fitaom-panafana fivoriam-panafana arak' zany lohevitra zany de tena fanafana ranoray fanafana ny olona amin'ny herina oziny sy ny asana fanaratsy zay mampahory azy ka manasanao zay isaky ny am'ray sasany a ny talata sy ny alakamisy maraina moa valo sasany de misy vavaka sy vatikanina foana talata sy alakamisy io ny alahady any ko anefa de mbola misy ny fitaombavaka zay ataona ihany ko isaky ny alahady isaky ny alahady misy fidirana ny efatra mietona amy fitora amy sivora amy raiky amby folo ny fatelo ary amy ray ora sasany ny tolakandro ireo fotoandreo de fotoana misy fanatrehan'i Jesosy ary reo fotoandreo any ko de ampiasaina ny anaran'i Jesosy sy hitondrana itenin'Andriamanitra iorenanao amin'ny finono sy anomanana anao amin'ny fitsenanan'i Jesosy mba handova fiainana mandrakizay afantaranao ny tokony atao any ko amin'ny maha-kristianina anao ka manasanao zay tompoko tongava akoatran'izay moa te hifandray aminay manokany ianao hoe mila vavaka fanafahana mila torohevitra na mba te anatrika fitaombavaka ataonay ary mbola manasanao azy ay fa zay resy lahatra fa miaso am'izao fiangonana refi misy anay zao Jesosy de tongava amin'ny fiangonana refia androndra kely io ny numéro telefona izay fandraisanay aminao 032 04 632 60 na 034 13 707 59 ka andeha aritsika hivavaka am'izao fotoana zao raha marary anao de mifetrao amin'ny faritra marary anao ny tananao fa raha tsapanao misy famatona fanaratsy ny tenanao de apetrao amin'ny fonao ny tananao fivavaka sika raha io misotranao amin'ny anaran'i Jesosy mbola afaka nitondra zany afatra izany teto amisotra Jesosy fa ny anaranao tokoa de anarana misy fahefana ary mino zany anaranao zany ahako ko ankehitriny mivavaka ho an'ny olona rehetra zay marary ahako mamondrafo aminy anao Jesosy a sitranina ny aretina ary didiko amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina rehetrarehetra ny aretin-dratsy mampahory
fandarany iarana fiangonana refi androndrakely